fikaraban'ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Dia isika riavana hideran'ilay Andriamanitra tombontsika fa amin'izao maraina izao izy dia miantso atsika hanolotra azy ny fanahintsika. Miantso atsika hanolotra azy ny fanahintsika izy. Dia ny perikopantsika androany miteny hoe mampitoetra ny tongontsika eo amin'ny malalaka izy. Misy fotoantsika hoe anatina situation manery tena hoe lazaka katerina. Dia ny tenin'Andriamanitra androany hoe mitondra antsika eny amin'ny malalaka izy. Ary ny olona mahafantatra an'izany hoe Andriamanitra dia mamonjy amin'ny fotoana, izany ihany no afaka hanolotra ny fanahina ho an'ny tompo. Dia isika hidera azy. Ray malalo ndre izay mideranao fa Andriamanitra mamonjy any tokoa ianao. Ndre izay tompo manolotra ny fanahinay tahaka ny Davida mpanomponao, atolotra ianao fanahinay. Dia tahaka azy tompo omeo anay ny hifaly amin'ny famindramponao isan'andro. Omeo anay ny hiravoravo amin'ny grasanao, hiravoravo amin'ny fahasoavanao aminay tompo. Aoka ny fanahinao masina ampitoetra an'izany fahamarinana izany aty am-ponay. Andriamanitra velona ianao ka mahita izay fahantrana mianjady aminay ary mitondra anay eo amin'ny malalaka. Hitanao izay fahoriana mahazo ny fanahinay fa mitondra ny tongotray eo amin'ny malalaka ianao. Teraina ianao Jesosy. Dia ampatsiahivo anay isan'andro izany misaotra fa tena hoe fahasoavanao no anton'izany. Ary misaotra anao ihany koa manome fotoananay ankehitriny hanolorana anao ny fanahinay. Dia raisy ny fanahinay ho hita tena mpanomponao zahay, ho hita mitoetra anatin'ny fiadananao.
Mbola ohatra omeny tombo antsika eo amin'ny perikopandroany, olona nanolotra ny fanahiny ho an'ny tompo dia i Stefana. Fantatry Stefana hoe ho faty izy, dia nivavaka nataony tsy hoe avoty avonjeo tsy ahazo aty fahafatesany ity, fa hoe ry Jesosy tompo raisy ny fanahiko. Dia isika mbola hideran'ny tompo ny amin'izany fahamarinana volamena, fahamarinana mandrakizay ampatsiahiviny antsika zany. Tompo, misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny Davida mpanomponao, nanolotra anao ny fanahiny raha niara-ny fanenjehana izy. Misaotra anao ny amin'ny Jesosy Kristy, nanolotra anao ny fanahiny teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny Stefana, nanolotra anao ny fanahiny raha notoraham-bato izy. Aoka ny fanahinao masina tompo, anoratra ty am-pona isan'andro izany fahamarinana izany. Raisy ny fanahinay, raisy ao an-tananao ny fanahinay. Dia ampio zahay amin'izao fo zahay mpamonjy tsy hisy aminay intsony atahotra fahafatesana, fa tena hananatoky hoe anao mandrakizay zahay. Omeo anay ny hanana fanahy ravoravo satria efa voatolotra teo an-tananao. Ampatokio an'izany zahay hoe anao zahay Jesosy. Dia indrindra koa anjakao tanteraka zahay, mihoatra noho ny tamin'izay lasay.
anio alahady fahavalon'ny volana aogositra 2024 alahady fahafolo manaraka ny trinité alahady ny komity ny fanorenana ny tsangam-baton'ny martyra Fjkm sady alahady natokan'ny fitandremana isotry fitiavana hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina hipanjinana ny loha hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika izao Fanompoam-Pivavahana izao. Izao dia hitsangana ny fiangonana eventy ny hira faneva ny 25 taona ny synodam-paritany. Tsara aminy venona misikina erika andeha mijoro tanuka zavelanya safanopona azamba malaina fa adeka mazoto zareno tadideo venona namdesa Keicheo kadena irezana Nasifanikina tawampatukina Rana petraki Jesu angana maifa Fatsivita murana safiturina Fjkm Fitiavana kaderi tantera Sareno tadideo Finuna mampresa Miurena keicheo kadena erezana Sotomia sami pifalina Panilani charin manzana nuvanao Kufagana jatenka misikina Efafalinya janona Jesu tupunao Sareno tadideo Nifinuna mamdesao Keicheo kadena erezana Sareno tadideo Finuna mamdesa Miurena keicheo kadena Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salama. Aminaran'i Jesosy, ankalaza an'Andriamanitra amin'ny firanao. Ary dia azy amin'ny fisaorana fa ho sitraka ny Jesosy. Izay manatandroka sady mivakitra, ahita izany mpandefitra ka ho faly, ao ka ho velona ny fonareo sy hitady an'Andriamanitra, fa miaino ny malahelo Jehovah, ary ny olony mifatotra tsy mba hamavoy, ao ka hidehasy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy rehetra mihetsika ao aminy, fa Andriamanitra hamonjy ny Ziona, sady hanangana ny tanàna an-tsoka, ary hitoetra ao aminy ka ho tompony, sy handova azy ny tahanaky ny mpanompony, ary hitoetra ao izay tsy ny anarany. Amen.
azo ifikirana. Mitrano mazimpitaliana na mililefo na mifofo na tsarina piobina na tesila hatrany nofo fa ny fiangonana najoro ho fiorena mpamarinana dia vatolambitsikoro sy andre azo ifikirana. Solo maritira vitare cangiona nazava na meru veru tu migliora na gioca signalizava fani fiangona na mazzuro fiore na pamarinana dia vatulambitsikoro sy andre azo ifikirana. Iombom-bavaka isika ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay io tafavory eto amin'ny tranonao izay anio miompo amam-panahy idera sy isotranao aoka ny fanahinao masina izay nomeno anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hameno ny fanahinay asapanay fa manompo Andriamanitra velona izahay velona ianao ary efa nandresy ny fahafatesana Jesosy zanakao ka afaka mamindra hainao aminay koa ankehitriny tompo misaotranao izahay fa noho ny asan'ny fahasoavanao ato amin'ny fiangonanao no ahafahanay mitondram-bavaka ny sampana lehilahy kristianina ho fitaizana ny vahoakanao araka ny fanomezam-pahasoavana menao azy ny fanahinao ary no aoka hiasa mahery ao anatinay ka ahaizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina izay sitrakao Andriamanitra ray fa izany no Fanompoam-Pivavahana tokony ho ataonay indrindra taoma izahay ahaizanay mibanjana ny herinao sy ny voninahitrao ary ahaizanay manajanao Andriamanitra masina sy be voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao sy ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana fa haritra hitsangana kosa ny ankizy sy ny tanora. Iara ivavakantsika Jesosy tompo ty anay eo misaotra izay satria nomeno izao maraina izao tombonandro pahasoavana fahavelomana ahafahanay miaino ny teninao dia tahio ny teny aoka ny fanahinao masina no amelombelona izany teny izany mba ahafahanay miaina sy mankatoa dia tahio ny ankizy tanora anana fahindrena amin'ny alalan'ny teninao misaotra Jesosy malalo. Amen. Ny ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 130 andininy faefatra no akanany afatra. Rehefa hita dia vakiana ny anaran'ny tompo. Salamo 130 andininy faefatra.
hanafakay amin'ny fandrika rato izay nafeniny hamandriany ay ianao. Ny afatra omenantsika androany ry ankizy tanora dia omena ny lohateny hoe fitsapana. Fitsapana. Tsarovy ry ankizy tanora fa voateraka tsika dia melehibe dia tsy maintsy misy foana ny fitsapana. Tadidio fa ny fitsapana nefa dia avy amin'Andriamanitra azahoantsika fahendrena miorona aminy. Etsy ankilany dia mila mahatsapa koa tsika fa ny devoly dia miasa. Miasa izy akafakam-panahintsika izay tsy hahatonga antsika anana fahendrena. Misy tantara iray, tantara ankizilahy, omena ny anarana hoe toky io ankizilahy io. Ary vakansa ny andro dia nandeha nanao vakansa amin'ny province zany itoky sy ny fianakaviany. Ary dia nipetraka izy tamina tokantrano iray. Tao amin'ilay tokantrano izy dia nampandalovon'Andriamanitra fitsapana. Ny fitsapana voalohany dia izao: napetraka ilay tompontrano eo ambony latabatra ny vola dia tsy banga ilay vola. Faharoa, nirahana nividy mofo itoky ary nihoatra ny famerim-bola. Dia teny an-dalana izy mipitsihany fanahy masina dia niverina izy namerina ilay vola nihoatra tamin'ny mpivarotra. Dia nisy koa ny fitsapana fahatelo. Nanao raharaha izy namafa trano dia nahita rojo volamena tao ambany latabatra. Dia niraisiny ilay rojo volamena dia nampiriminy dia noho ny tonga ny tompontrano dia nomeny ilay tompontrano ilay rojo volamena. Inona moa no afatra tiana ampitaina ry ankizy tanora? Tsotra ny afatra. Andriamanitra dia misedra. Andriamanitra dia manana fitsapana ho antsika. Etsy ankilany kosa nefany dia ny devoly makafakam-panahy. Raha ny fisaina ny devoly zany ny tao anatintsika dia tsy namerina n'ilay famerim-bola tsika, tsy namerina n'ilay rojo volamena, ary koa ilay vola teo ambony latabatra dia nalaitsika. Tsy izany no nitranga fa tao anatin'ny toko ny fanahy masina, tao anatin'ny toko ny bitsiky ny tompo hoe ianao dia manana fanahy masina, ianao dia mpianatra sekoly Alahady, ianao dia mpakatoa ny tenin'i Jesosy. Ary hoy ilay tompontrano hoe inona moa sekret anao ry toky no anananao fahendrena toy izany? Dia hoy toko hoe raisiko fitsapana sy raisiko sedra daholo ny fiainana rehetra, fa izao dia manana an Jesosy izay nanome fahendrena ahy. Ny afatra dia izao raha ankizy tanora. Ny perikopy androany ny Salamo 1:30 andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia perikopy mampijoro antsika amin'ny finoana, ary finoana dia hijoroana ho vavolombelona amin'ny asa sy amin'ny saina sy amin'ny eritreritra, ary indrindra amin'ny andavanandrom-piainana. Ao amin'ny perikopy koa dia i Jesosy no haram-bato sy fiarovana ao antsika. Raha sendra mandalo Satana maka fanahintsika, ary Jesosy no antoka izany fandrika Satana izany. Fehiny mety eza ho tahaka ny toky ry ankizy tanora, mivelatra eo anoloantsika ny fitsapan'Andriamanitra sy ny fakapanahy asesiky ny devoly. Itsika nefa ny sekoly Alahady endry manana an Jesosy aram-bato sy fiarovana ao antsika. Amen. Favakitsika. Jesosy malalo, misaotra ny teninao izay satria ny antom-pisinay
dia mianatra ny teninao, makatoy ny teninao, dia mbola misaotra satria menao salamo raiky amin'ny telopolo zay ary aoka izany salamo izany no entina iaina rehefa sendra ny fitsapana na fandrika izay dia tahio ny teny ampitombo fahendrena izay amen. Vavaka isika ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy mitsahatra midera sy mankalaza anao izay no fitiavanao ary mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay andraisian'ny teninao. Mangataka amin'ny fanahinao masina ry izahay ameny tanteraka amin'ny fanahinay sy asa mahery aty anatinay ary mba ahafahanay mahafantatra bebe kokoa ny sitraponao. Engany ny mpamaky ny teny mba tsy handiso ny teny izay hovakiana, ny mpanomponao izay tondra ny teny ampiasainao isolo vavanao mba ho sitraponao irery ihany no ho toriny, ary ny teny rehetra izay ho renesinay dia ho teny fiainana, teny ampiorina amin'ny finoanay ary ny teny manana anay amin'ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iara-maka sian'ny soratra masina isika ao amin'ny salamo faraiky amin'ny telopolo andiny voalohany hatramin'ny andiny fahavalo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, ianao no ialofako, aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, atonga ilanao amiko ny sofinao, faingana hamonjy ahy. Aoka ho vato lampy fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana hamonjy ahy, fa aram-batoka sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao nitondranao sy hitarihinao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika rato izay nafenina amin-drahanay ianao, fa ianao ny fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko, fa efa nanavitra ianao Jehovah, Andriamanitra ny fahamarinana. Alako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no itokiako. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindraponao aho, fa nahita amin'ny fahantraka ianao ka nahafantatra amin'ny fahorian'ny fanahiko, ary tsy mba nangeja eo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampitoetra ny tongotra eo amin'ny malalaka ianao. Ho toy izantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matio toko fa 2:20 ny andininy fa 3:30 ka hatramin'ny fa 9:70. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko fa 7 ny andininy fa 1:50 ka hatramin'ny toko fa 9 ny andininy voalohany. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompontrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina, dia niady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mby akaiky ny tao-pahavokara dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka ny mpanompo afako indray izy, maro noho ny teo. Fa nataony toy izany koa ireny, ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy,
ka nanao hoe anaja ny zanako izy kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity no mpandovo andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanymboaloboka dia namono azy koa raha tonga ny tompon'ny tanymboaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany hoy izy taminy ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany ary ny tanymboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany avy hoy Jesosy taminy tsy mbola hanovakinareo va ny teny eo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vony ary rehefa potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo no ianjerana dia ho mongomongo ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazaina amin'izany dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina ianareo manohatra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo? Eny, novonoana aza izay naminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy, nefa tsy nankatoa izany. Ary noho ny nandre izany izy ireo, dia lotika ny fony, ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana, feno ny fanahy masina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy, nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro, hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsi-tadiny ka indray nirodana taminy, dia nandroaka azy, hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiana teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana, ary niantso hoe, ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, Tompo, aza atao heliny ane izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nodimandry. Ary Saoly mba nakasitraka ny namonony azy koa. Ary tamin'izany andro izany, dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia nihely teny amin'ny tanin'ny Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Amen. Amen.
Favakisika ry havana. Faly misaotra anao zay ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay. Noho ny azahoanay mitoetra toetranonao amin'izao marain'izao fahasoavana no antony izany. Ary misaotra ny amin'ny programanao maniry iona aminay zanakao amin'izao marain'izao. Tanterao ao amin'izay maniry an'izany koa zany mpamonjy eo. Ary araky ny hiranay teo aza fenina aminay ny sitrakao. Ary ny teny rehetra zay efa nirenesinay hatriny an'keo maraina mbola ho renesinay enao no amindra fo ampiorina zany ao amin'ny fonay mba handehanany mendrika amin'ny fiantsonanay hoe zanaka iorenanay ao amin'ny asa zay efa entsonao anay sy anyrahanao anay. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly indrindra ry havana amin'izao alahady zao mahatsiaro ireo martiorantsika tena hoe arena ary reharentsika kristianina malagasy ny fananana an'ireo martiora reo. Inganeka tsy ho tantara fotsiny zany fa tena hoe ampandiny tena atsika fiangonana zavy mba manana fanahin'ny martiora, zavy mba taranaky ny martiora, tsy hoe pastera fa pastera taranaky ny martiora venao. Zay mifampietreretana ho antsika. Ary miraba manokana anareo eselkea zay tsika Isotry Fitiavana ambavaka amin'izao alahady fahavalo ny volana Aogositra zao. Ny antombavaka ho anareo ny firarintsoa ho anareo dia hoe ho lehilahy taranaky ny martiora ry havanao. Zay no hany zavatra irinay ho anareo. Lehilahy taranaky ny martiora ary mitaiza ny ankonany ho taranaky ny martiora. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito Stefana martiora voalohany. Ary possible ho an'ny Stefana ny ho martiora satria lehilahy feno ny fanamasina. Ny afatra ho antsika fiangonana androany dia ny hoe ry havanao katsao ny ho feno ny fanahy masina mandrakariva. Zay le afatra ho antsika. Katsao ary raha marina raha ny tena soratra masina jerena tsy hoe katsao ny ho feno ny fanahy masina fa araka ny teny apôstôly Paoly katsao ny ho fenoina ny fanahy masina mandrakariva. Zany ny afatra ho antsika fiangonana. Ahoana hoe katsao ny ho fenoina ny fanahy masina mandrakariva. Zay ry havanao. Zay. Ary satria tsy antombavaka tsika Fjkm zany no hitantsika n'izao zavatra gauche à droite io rivotra mitsoka ao amin'ny Fjkm isan'ny ambaratonga io. Hitan'ny tompo zany dia miteny hoe oreto katsao ny ho fenoina ny fanahy masina mandrakariva. Salamo 1:30. Inona ny fahamarinana voalohany ampatsahivon'ny tompo atsika izay mikatsaka zany hoe ho fenoina ny fanahy masina mandrakariva izany. Salamo
raiky amby telopolo ny andininy faharoa salamo fa raiky amby telopolo ny andiny faharoa irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy atongilana amiko ny sofinao faingana amonjy ahy aoka ho vaty lamiko fiarovana mafy ianao sy batery fiarovana hamonjena ny lehilahy ny mpino katsaka ny fenona ny fanahy masina mandrakariva dia lehilahy na olony vavaka olony vavaka zany ny olona fenony fanahy masina riavana olony vavaka vavaka io ataony Davida hoe Jehova io ianao no hoe lofako faharoa atongilano amiko ny sofinao eo amin'le andininy fahadimy eo an-tananao no atolotro ny fanahiko teny malaza be izy io teny manomboka fatatsika isotry fitiavana io teny teo ambavany Jesosy io raha nomboana teo amin'ny azo fijaliana izy zay mahatonga ampandinika teny hoe tsy ho teny salamo 31:5 io fa ny salamo ray manontolo dia milaza ny momba ny Jesosy ary ny zavatra lazaina voalohany momba ny Jesosy sady ten'Andriamanitra sady tena olombelona tonga tetỳ an-tany dia lehilahy ny vavaka lehilahy ny vavaka manomboka izy marika toko voalohany tototra izy ny andro voalohany nanomboka ny esany toroteny izy tao amin'ny sinagoga dia eo mpitoriana teny ohatran'izao izy mihetsika ny fanaratsy ny lehilahy anankiray tonga dia nidina izy dia ny esany le lehilahy avy eo torianan'izay dia hoe nanasitrana ny olona nanana ny rofo rehetra tao amin'ny tanàna io izy nielo ny lazany nielo ny fahefany dia nielo ny fahefany zavatra nitranga ny pitso maraina andro faharoa ny esany tetỳ an-tany dia hoe nitady azy vahoaka no nitady azy inona ny zavatra nataony nandeha nitokana vao maraina alina tany mitoerana mangena izy mba hazahoan'ny vavaka zany no anomboan'ny journée Jesosy ny journée fitokanana am-bavaka riavanao zany olona feny fanahy manomboka ny journée amin'ny vavaka ary mitokana izy mba azony antoko hoe tsy vo tabataba foelingely tsy le asa famonjena marary tsy le asa famoahana demonina na maika an' Jesosy fa ny fitokanana am-bavaka raha tsy zany tsy manana hery sy fahefana izy anatanterahana ny mission ary ny mpandinika rehetra sy manazava nyity manazava ny fiainan'i Jesosy dia milaza nyity fahamarinan'ity hoe Jesosy dia hoe lehilahy tanteraka ary nampisehoany fahatanterahany tamin'ny anehoany ny dépendanceny tamin'Andriamanitra fiankinam-po fiankinan-doha amin'Andriamanitra c'était un homme parfait qui a montré sa parfaite dépendance vis-à-vis de Dieu ho lehilahy parfait ianareo ampisehoany zany dépendance nareo zany amin'Andriamanitra sarotra amintsika lehilahy zany za lehilahy mitoroteny sarotra amintsika lehilahy zany hoe mampiseho dépendance zany na amin'izy na amin'izy fa aoka isika ho lehilahy aoka isika ho olony vavaka ary ny ahafantarana hoe mivavaka amin'ny fotsika isika dia manao tahaka ny Davida hoe Jesosy atongilany amiko ny sofinao sala miteny sika rehefa mivavaka ao tsaintsika eo miteny amin'ny Jesosy ambonitsika eo Jesosy atofy amin'ny vavako ny sofinao maninona no miteny an'izany satria fantatry f'Andriamanitra velona Jesosy velona zany ivavahako zany fa tsy mivavabavaka manao plivava eo fa mivavaka manao plivava dia gaga tsy misy valim-bavaka dia gaga dia leoa vavaka dia tsy olo mivavaka zany avanao ianarantsika zany hoe Jesosy atongilany amiko sofinao ahoana hoe Jesosy atongilany amiko ny sofinao indray mandeha indray hoe Jesosy atongilany amiko ny sofinao mety zao fiangonan'ny vavaka isika isotro fitiavana
ho lehilahy ho vehivavy ny vavaka ry havanao. Zany reo martyra reo, lehilahy vehivavy olon'ny vavaka no nanomboka ny fanenjehana 1835-1836, nanomboka ny fandrarany ranavalina voalohany kristianisma, fa nitereny iverina ny fomban-drazana malagasy rehetrarehetra misy andihana kristianina tsy nanaiky an'izany, fa ny vavaka antsokosoko izy, vavaka aloha izy tao ambatonakanga tao, vavaka izy amin'ny alina ry havana, amin'ny alina amby 12 alina izy no mivavaka. Ovintsika mba nakaty am-piangonana tamin'ny 12 alina zany, tsy tankaty isika satria tsy feno fanamasina ry havanao. Dia rehefa voarara tratran'ny polisy hoe mivory ambatonakanga anetran'ny tsirairay ny fandimby mandray, dia tsy nahazo any ale kristianina satria izy mivavaka io sady mira, dia any am'tendrombohitra any any akakinakatso anony no mivory. Ny andro avy orana, fa manatsara zavatra le andro avy orana satria rakotry le tabataban'le orana le feon'le hira zany ry havanao. Zany ny olona feny fanamasina modely ho antsika malagasy zany. Zany aoka isika ho kristianina fenoina mandrakariva ny fanamasina. Misaotra ny tompo ry havana any amin'le hoe cellule de prière hoe mpiara-miary tory amin'i Jesosy ato. Misaotra ny fiangonana nandray azy, tsy mora zany le larobe amin'ny 7 hatramin'ny 9 iny. Misaotra ny tompo 100, 20, 30. Misaotra ny tompony amin'ireo 20 no amin'ny 30 reo. Sy ilazana zany mialatsiny any amin'le teny kirana zay mahita zany. Ary misy olona zao vitsivitsy tsy mpivavaka ato isotry fitiavana, nareny tsirony. Dia taona zany havana zany, fa zany ny hafatra ho antsika ry havana. Ataovy sérieux ny vavaka, vava amin'Andriamanitra velona, vava amin' Jesosy velona. Nampimery havana namana tamin'ity taon'ity izy tsy lazaiko hoe avy volanana fa sao dia fantatra roa izy avy ety izy dia pastera tena variana mihitsy aho zay sendra fanena tamin-dranona masoko tiridiry mivandravandra be izy mandritra n'le vavaka zay le zavatra aza manao an'izany havana. Dia nydinihako nahita an'izay nydinihako mandray fanasan'ny tompo, tsy mandray fanasan'ny tompo akory fa inona ny atongavanao aty, ary ny tena mahavariana ao izy sy ny namana dia mandritra ny toroteny inary zany. Tsy olona feno fanamasina zany havana, tsy olona feno fanamasina. Aoka isika menakavy ho fenoina mandrakariva ny fanamasina, dia ho lehilahy ho vehivavy ho olony mivavaka avatry teny amin'i Jesosy hoe atonga ilany amiko ny sofinao Jesosy, fa ianao no ialofako, tsy homenatra mivavaka aminao, ary ianao no fierovana mafy aho, ary hanafaka ianao amin'izay hoe fandrika arato aho izay mikasaina amandrianana. Zay ny fahamarinana voalohany, aoka ho lehilahy, aoka ho vehivavy olon'ny vavaka, ataovy sérieux amin'izay ny vavaka. Fahamarinana faharoa, Matthieu 7 ry havana. Ny andininy fa 2:70 sy fa 4:70. Dia raha antsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, ary avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. 44. Ary izay potraka amin'ity vato ity
teo ho torotoro fa nazovo ny anjerany teo mongomongo. Famarinana voalohany ataovy sérieux ny vavaka, aoka ianao olony vavaka. Famarinana faharoa dia hoe ataovy fehizoro ny fiainanao a Jesosy. Ataovy fehizoro ny fiainanao a Jesosy. Ahoana hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy. Farany hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy. Efa lazaina ombieny teto ry havana fa le fehizoro ohatra dia ry amin'le andolamboatra so dia le vato ery ananiny ery karaha voatsahany io vato eo ampovoany io dia mirodana. Rehefa miteny ny soratra masina, rehefa miteny ny fanahy hoe ataovy fehizoro ny fiainanao Jesosy, dia dinio hoe raha tsoahano ny fiainako ve Jesosy dia mirodana ny fiainako, rava ny fiainako, ruine ny fiainako. Tena zany ve ny fiainanao? Rava ny fiainantsika ry havana ho an'ny sasany rehefa maty ray aman-dreny izy. Rava ny fiainan'ny sasany, ruine ny fiainan'ny sasany rehefa maty vady izy. Maizina amin'ny sasany ny fiainany, miaizina amin'ny tany aman-danitra rehefa mandevon-janaka izy. Eno? Ok, tsara. Itsetretsetra. Ruine ny fiainany rehefa makilan'ny afo ny tranona ny amin'ny paviona sy ny takizany. Ruine ny fiainana rehefa voaroba amin'ny mpangalatra fananana. Ruine ny fiainana. Fa maninona ny ruine ny fiainana? Satria reo ry havanao no hoe vato fehizoro ny fiainana. Ary possible hoe ampandalovan'i Jesosy amin'izany izy, hidongian'i Jesosy aminy za atao vato fehizoro ny fiainanao, za atao vato fehizoro ny fiainanao. Fa tsy reo zavatra ny tany izay tsika reo ry havanao. Misy olona mivaran'otsana satria ohatra zao fa tsy mampanina azy ny tsy manana an Jesosy ny fiainana. Ny essentiel dia les positions aty am-piangonana, ny essentiel dia les fanompoana aty am-piangonana, ny essentiel dia les positions amin'ny fiarahamonina. Zany ny tenenina antsika. Aokenao fenona mandraka hariva ny fanamasina. Ary rehefa fenona mandraka hariva ny fanamasina ianao, ny tarehan'ny fanamasina anao dia hoe apetrao amin'izay io Jesosy eo amin'ny toerana tokony ananany, to vato fehizoro ny fiainanao. Reto loham-pisorona reto ry havana dia tena hoe tsy nanome toerana an Jesosy, mazava ho azy rehefa mamaky azy, tsy nanome toerana an Jesosy izy tao amin'ny fiainany, tsy nanome toerana an Jesosy izy tao amin'ny fisainany sy tao ny eritrerina, fa nanday izy ho ny filazantsara. Ry havanao, rehefa tsy apetraka ho vato fehizoro ny fiainanao Jesosy, ivo ny fiainanao Jesosy, malahelo amin'ny tenenao, namany manday ianao, namany manday ianao. Ahoana zany olona hoe manao an Jesosy ho ivo ny fiainana zany? Ireo amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo noho ny farany dia naneraka ny zanany izy. Jesosy io zanaka io. Manao an Jesosy ivo ny fiainanao ianao, tu commences par le commencement. Mandray azy ho tomponao sy mpamonjinao. Dinio ihany hainao tsy enjery zany, fa sao dia mpamonjinao izy, fa tsy hainao ilay mandray azy ho tomponao. Misy tompo eo zany aty misy mpanompo ry havanao. Misy tompo eo aty misy andevo. Zany ny olona manao an Jesosy ho vato fehizoro ny fiainana, mandray azy ho zanak'Andriamanitra, mba ho raisintsika, mba azahoantsika lalana, zo sy fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny vato fehizoro ny fiainantsika. Andiny fahavalo amin'ny telopolo hoe manao azy ho mpandova. Ry havana, Jesosy nge no andovan'ny lanitra. Jesosy no andovan'ny lanitra. Ary efa any izy, miantso antsika izy mpiara-mandova aminy, ka raha tsy fantatrao izy io le mpandova
raisinao izy hoe hozantrika hozokonao dia eo koa ianao hoe jesosy ay moa ianao le mpiara-mandova amiko ary noenao no azoko mandova ny lanitra fa raha tsy ianao ny lalana sy famarinana ny fiaina za tsy andovan'izany lanitra zany tsy hitako izany lalana makany amin'ray zany zay ry havanao zay zany ny olona manao an Jesosy ho fehizorony fiainana mandray azy toy ny zanak'Andriamanitra mandray azy ho toy ny mpiara-mandova aminy zany hoe lanitra zany ary io tsy azo no hidivirana io 7:7 ary zay potraka amin'ity vato tia dia ho torotoro le vato io Jesosy io zany Jesosy amin'ny fiainantsika isan'andro io vato io rehefa tsy ataontsika ho fehizorony fiainantsika izy dia ho torotoro ianao tsy mandainga zany tenin'Andriamanitra zany ho torotoro ianao ho torotoro ny fanahinao ho torotoro ny sainao ry havanao sainao hiamaizina rehefa tsy ataonao fehizorony fiainanao Jesosy ry havana jamais ianao ahitan'izany fiadanam-po zany jamais rehefa tsy ataonao fehizorony fiainanao izy anaty tahotra mandrakariva ianao anaty orooro mandrakariva ianao ry havanao etsetra zay dia hoe olona ho potraka satria tsy nametraka an Jesosy ho fehizorony fiainana dia ozy izy ny soratra amasa zay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro ray izay fa nazovo ny anjerany aona tsara moa zany le voalohany teny hoe potraka amin'le vato le faharoa hoe le vato ianjera le hoe ho potraka amin'ny vato Jesosy tonga tamin'ny 2 taona lasa zay iny vato iny tonga 2 taona lasa zay mangataka izy aminao hoe atao fehizorony fiainanao za fa le hoe nazovo ny anjerany milaza ny fiverenany ndray zany ry havanao zay le puissance ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny andininy anankiray milaza zavatra anankiroa événement anankiroa ngezabe voalohany fahatongavan'i Jesosy tamin'ny 2 taona lasa faharoa ny fiverenany hitsara ny velona sy ny maty ry havanao dia hoe nazovo ny anjerany amin'izay fotoana hiverena zay omonkomongo zany ny soratra ry havana omonkomongo ary zany nontontona ny tompo atsika androany ianao aoka ho fenona mandrakariva ny fanamasina dia ny fanamasina mbola iteny aminao ampy ty fomba-pivavahany ty pastera atao vato fehizoronao amin'izay Jesosy aloha appliqueko amiko le izy ry havanao zany fa za tsy te ho mongomongo raha tra hiverina izy amin'ny fotoana hiverenana zay mifahamarinana faharoa ataovy fehizorony fiainanao Jesosy asa toko fahafito ny 5:10 dia raha tsika mamaky ny anaran'i Jesosy fa Stefana feno ny fanamasina dia nibantsina lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra 56 dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra 59 ny anaran'i Jesosy ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay ny antso hoe ry Jesosy tompo raiso ny fanahiko ny olona fenona ny fanahy mandrakariva ry havana dia miova fijery ka bantsina lanitra mianatra bantsina
lanitra. Ny olona fenona ny fanamasina mandrakariva dia mibantsina lanitra. Mandray oserieo ny vavaka, manao an' Jesosy fehizoro ny fiainany, ary fahatelo maninona? Mibantsina lanitra. Io nge fahafatry ny apôstôly Paoly, saino ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'i Jesosy Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Ka tsao ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Sika menakavy alaim-panahy katsaka sy saina isan'andro, zavatra ety an-tany ry havanao. Ndao hianatra hibantsina ny lanitra, ndao hianatra hibantsina ny lanitra. Fa rehefa mibantsina ny lanitra ianao dia toy ny mianatra manana ny fijery avy any an-danitra. Tanareo rehefa hoe ny ambony avion dia mijery ny ety an-tany, mijery an'ity tany misy antsika ity. Misy fotoana tena kely sy bitika ny ety an-tany ity, kely sy bitika ny ety an-tany ity, satria avy any ambony ianao no mijery, avy any amin'ny habakabaka ianao no mijery. Zay le izy. Fa rehefa hoe mijery ny ety an-tany ianao, manana fomba fijery ny ety an-tany ianao, zavatra bitika ohatran'iny dia maka proportion tsy tapesipesena. Jerena avy any an-danitra indray havana. Kay zavatra tsisy dikany, kay zavatra farany zay bitika zany. Inona lazaina eto hoe karazany farany zay bitika? Troambato nge Stefany eto e. Troambato ho faty nge Stefany eto. Apotary parenthèse dekona. Inganeka ho maro ny lehilahy dekona ato taranaka Stefany ary avana. Troambato. Dia zany ve tena zay pasteur fa kely sy bitika? Ie! Kely sy bitika zany. Raha oharina amin'ny hoavy mandrakizay omaniny Jesosy azy ry havanao. Tsy azontsika zany. Kely sy bitika ny fijery avy any an-danitra. Zany hoe fitoram-bato any Stefana zany. Satria inona zavatra goavana be hitan'ny Stefana? Inona zavatra goavana be hitan'ny Stefana? Nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Olona feno fanany mahita an'izany havanao. Nahita ny Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Zavatra ambarantsika amin'ny fanekempinoana tonon'isana alahady dia niakatra ao any an-danitra Jesosy petraka aiza? Eo ankavanan'Andriamanitra. Ny ambaran'ny fanekempinoana dia Jesosy mipetraka. Fa eto hoe hitan'ny Stefana Jesosy nitsangana ry havanao teo ankavanan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny fitenin'ny toroteny tsangany Jesosy handray ny fanahiny Stefana. Sotran'ny tompo efatra amin'ny louange sika nahazo an'izany teo, tsangana Jesosy handray ny fanahiny Stefana. Ary averina amintsika ombeny. Inona ny zavatra mitranga rehefa maty ho an'ny olona rehetra na ny mino na ny tsy mino? Hoe modimandry. Amin'ny teny frantsay hoe miresaka ny Stefana eto hoe modimandry, il s'endormi. Ny vatantsika, na vatany mino zany na vatany tsy mino dia ateriny any am-pasana matory ao izy. Marina le mandry izy. Le mandry ampiadanana faran'izay diso, fa le hoe mandry ao amin'ny fasana izy ambara-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty. Fa ho an'ny olona toandry Stefana zay modimandry eo amin'ny tompo, fanary avanao dia ionao ihany dia miakatra any amin'ny Jesosy arak'izay hitantsika eto. Zay tsy tokony hatahorana fahafatesany. Maintenant raha hoe mpandala fomba fivavahana ianao isan'alahady, any mihelo ianao, vatanao pasana, fa fanahinao avy hatrany dia mamatana any amin'ny helo. Zany famarinana fototra mbarany soratra masina mba tsy hatahorantsika intsony. Zany fahafatesana zany tsisy maniry eto anizan'izy ao faty. Zay. Fa zany no izy. Ary tena hoe tokony ho réflexe.
tokony ho réflexe ho antsika ry havana zany hoe rehefa mandalo loha saliko ny fahafatesana isika tokony réflexe ho antsika no hoe Jesosy taka an'izay nataonao teo ambony hazo fijaliana Jesosy apetrako am-pelantananao ny fanahiko ary rehefa any aminareo anynareo misy eo amin'ny ankonanareo mitokantranonareo olona toa hoe ambavaona ny fahafatesana tsy azo pastera tsy azo mpiandro eny c'est pas grave fa teneny Jesosy atolotra ao an-tananao fanahy ty mpanomponao ty zandrikelinao ty zany menaro manomboka izao ry havana raha ohatra izy mbola matsiaro saina dia teneny araka ilay fampianarana atao amin'ny baiboly ndao ianao anolotra ny fanahinao eo tanan'i Jesosy fa afaka faran'izay tsotra zany ry havanao fa afaka faran'izay tsotra raha ohatra efa koma tsy mahatsiaro tena ilay olona noho le Matthieu 18 raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka mangataka izany dia omeny ny raiko azy any an-danitra izany ray malalo ndreto izay mivady ndray izay mianaka tondra mbavaka an'ity mpanomponao ty atolotray eo tananao fanahy zany ny fiainam-pinoana ry havanao zany ny pratika ny finoana zany bantsina ny lanitra mandrakariva ka mahita ny akely sy ny abitiky ny zavatra ety na zavatra mahafaly na zavatra manahirana zavatra mahasositra fandriky ny fahavalo zavatra bitika izany bantsina ny lanitra ary farana todika aminareo vehivavy satria lehilahy noentina mbavaka androany ndao nareo vehivavy miara mamaky amiko ny andiny fahenipolo vehivavy ihany vehivavy ihany hoa ny anaran'i Jesosy dia nandoaliko izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao hely ny anie zao ota izao aza atao hely ny anie zao ota izao Stefana zany mivavaka amin'ny Andriamanitra rainy mivavaka amin'i Jesosy hoe reo mitorabato areo aza atao hely izany Saoly alisany nankasitraka le mpitorabato dia inona fa valim-bavaka nataony Stefana ry havanao io niovan'ny Saoly ho Paoly izay le puissance le vavaka fa maninona mitodika aminareo vehivavy satria lehilahy fantatro ny toetra anay lehilahy fantatro ny tsy fahaizanay lehilahy manaja vady zany mity vady zany manompo vady zany tsy hainay zany dia atao vavaka roa io ho anay anaro zay rehefa hitanao tsy mandaitra tsy dia mandaitra angelay fa nanarana roa fa za teneniny zay fa tenenao amin'i Jesosy zay le zavatra Jesosy hitanao io vadiko io mbola gaga ihany nanambadiko an'io fa dia zay aloha le izy efa eo fa hitanao indray mbola nataony tamika ny kiamaraina hitanao indray mbola tsindrim-paingitra ny sabatra nataony sy ny karazany tanao io maso midiridiry ohatra ny kasitanana amono iny aza atao helony izany aza atao helony izany zany ranabavy malala zany ny reny malala vavaka ampianarin'ny tompo atsika fiangonana raha te hanova lehilahy ianareo teneno amin'i Jesosy aza atao helony zany somary efa lava le toroteny fa aka 3 minitra misy zavatra tiana zaraina tantarana lehilahy satria Alahady atserovana ny martyr eto ry havana bokyny pastera Rabarty dia ato amin'ity boky ity tantarana martyr anankiray antsoina hoe Rafaralahy Andriamazoto io no martyr faharoa le fonina tery Ambohibotsy tantarany Rafaralahy Andriamazoto sy tantarany lehilahy antsoina hoe Fjkm izay hoe nitory taminy ka nitaona azy ao amin'ny tompo tena tsara fefara
raha faralahandriamazoto raha tsy fefara raha fikarana ary ny lesona ny firariana dia ho taranaka raha faralahandriamazototsika tsy isy ato taranaka izany hoe raha fikarana zany. Io raha fikarana io dia olona teny Anjanahary teny amin'isy ny raha faralahandriamazoto dia raha faralahandriamazoto zanak'ampanana dia nanana trano izy dia ozy izy raha fikarany andao anaovana fotoam-pivavahana ao aminao dia raha fikarana no nitarika an'izany. Fa raha faralahandriamazoto io hoy pastera Rabary izy mampetrany fotoam-pivavahana io mbola tsy nandray any Jesosy. Dia inona ny kasihan'ny tompo azy hoe tratra ny vai fito tampoka izy. Izay nanomboka nieritreretany raha faralahandriamazoto. Zavatra faharoa ny kasihan'ny tompony fony dia hoe nananjokilahy izy mba naniry ho manambonahitra isolo an-dada kanjo lavin'ny mpanjaka. Dia ozy izy pastera Rabary hoe nanomboka teo ozy izy dia hoe mamy ny fiainana raha faralahandriamazoto. Dia teo izy ryavana no hoe nanomboka namaky baiboly teo izy nanomboka nanolo-tena ary tsy nanolo-tena fenanolo-tena fa tena hoe nanolo-tena tanteraka ho an'ny tompo zany. Ary tsy niteny ihany ozy izy tenany ihany ozy izy pastera Rabary natolo an'ny tompo fa hoe ny fananany rehetrarehetra amin'ny mazanak'ampanana azy nandova tany izy ary io tany io dia zarainy telo ampahany kely ho azy mivady ampahany kely indrindra ho azy mivady ampahany lehibebe kokoa nataony hoe anohanana ny mahantra ary ny ampahany lehibe indrindra dia natao hoe anohanana zay kristianina trapanenjehana. Zay le izy ryavana. Zay ny amin'ny raha faralahandriamazoto. Dinona ny zavatra nitranga taty aoriana. Raha fiakarana zay tena hoe lehilahy nianatra, lehilahy nanantsaina, lehilahy nainy toroteny ary tena hoe nitokin'ny kristianina zay nalala azy. Taoriana ny kabary ny ranavalina voalohany février 1835 le nitenena tao hoe mandrara amin'ny fomba fivavahana kristianina mandidy amin'ny olona iverina amin'ny fomban-drazana dia niemotra hoy pastera Rabary lasa afafa raha fiakarana gaga daholo ny manodidina azy. Fa hoy pastera Rabary raha faralahandriamazoto rery no nangoraka azy. Dia ozy izy raha faralahandriamazoto tamin'ny raha fiakarana ianao no nanoro lalana anay ozy izy nefa ianao indray tia no diso lalana tohatra ianao mampakatra olona nefa tsy mba ho tafakatra engane ka tsisy taranaka raha fiakarana ato ryavana taitra ihany voatsindrona tampony ihany raha fiakarana dia hoe nilaza tamin'ny raha faralahandriamazoto fa iverina amin'ny fivavahana izy. Ina zavatra nitranga hitany raha faralahandriamazoto fa osaosa ara-pivelomana raha fiakarana dia niaraka niombona varotra izy niaraka niombona varotra io inandray zavatra nitranga kitia ny devoly raha fiakarana nitrosa tamin'ny raha faralahandriamazoto izy avy eo indray tsy averiny le trosa aviliny le entana niteneniny raha faralahandriamazoto izy ampiralaina no itenenako aminao tena tsy mety zany. Inona nataony raha fiakarana nitorinya tany amin'ny ray niaro raha faralahandriamazoto dia io tokoa raha dia samborina kadraina raha faralahandriamazoto ary ny alohana ho faty nentina tery ambopotsy izy dia inona nataony no tonga tao ambopotsy tantara pastera Rabary mivavaka ho an'ity tany ity raha faralahandriamazoto mivavaka ho an'ny kristianina teto amin'ity tany ity raha faralahandriamazoto ary ny faranana tamin'ilay vavaka Jesosy tamin'ilay vavaka Stefana tao hoe Jesosy atolotra eo an-tananao ny fanahy
rehefa vita zay a dia le fonina izy namantana any an-danitra izy ry havana, namantana any an-danitra izy dia mitantara le mpandefona ry havana tena hoe velona eritreritra fatratra izy, tsy hainy hoadiny ny mandra-pahafatiny ny fiadanam-pony sy ny tsy fananany rafaralahy Andriamazoto tahotra na kely azy. Ary ny zavatra iray tena naraiky tahotra le mpandevona, naraiky tahotra sy fatratra dia izao: ny rahan-drafaralahy dia ny fatsitsitra niakatra avokoa ka no heveriny hoe nanondro an'Andriamanitra zay a ny antso-tody. Zay fitantaran'ny pastera Rabary azy ry havana. Zay le mpandevona. Fa teny ndray-mbava momba ny farahan'ny raha fiakarana, tena ratsy fefara raha fiakarana. Nananteny izy anakarena noho ny hoe fitoriana ny rafaralahandriamazoto. Ny contraire no ny tranga, latsaka atao anaty fahoriana lalina izy, tsy nahazo izy na sombony kely azy tamin'ny aren'ny rafaralahy Andriamazoto ry havana. Dia hoe ozy izy pastera Rabary, tsy tapitra tamin'izany anefa ny fahorian'ny raha fiakarana, fa tonga fadiranovan'ny fanahiny no ny fanondrona ny fieritreretany azy. Namponen'ny ndray ny aro tany mananjara izy, nefa mba hampangina ny feon'ny fieritreretany dia tsy mba niary izy, fa ny loka sy ny sotrotoka nataony. Ary ny hafarany dia maty ny ferinaina, tsy ny fono afa-tsy ny vorodamba teny akodiny. Raha tsy fiaina, raha tsy fefara tahaka ny Jodasy raha fiakarana, ka raha tsy fahafaty tahaka azy koa ry havana. Amin'izao alatin'ny martiora zao miantso antsika ny tompo, tsika tsirairay mba tena hoe andeha mendrika an'izany hoe taranaky ny martiora zany, taranaky Davida, taranaky Jesosy, taranaky Stefana ara-panahy. Zany ny antsoina antsika ry havana. Taranaky Rasalama, taranaky Rafaralahandriamazoto, ary enganye noho ny fahasoavan'ny tompo ho arovana isika menakavy, tsisy ho taranaky raha fiakarana eto. Ho an'Andriamanitra irery any voninahitra, ho amintsika menakavy fahasoavana. Amen. Ivavaka ry havana. Ny tianay hafaran'ny fiainanay Tompo dia eo aminao ihany. Ao anatin'izao androm-pahavelomanay izao dia manefy anay sy manamboatra anay ianao mba hanananay sy hanivozanay ilay harena tsy mety loha aminao, manamboatra anay mba hahatonga ny fanahanay tokoa tena ho tafatoetra aminao, ary hahatonga anay tena hanana fahasahiana, hanolotra ny fanahanay ho aminao. Tompo malalo, tamin'ity andro anio ity ianao dia mampiseho tantara ho anay mba hahazonay maka lesona indray, hahazonay maka ohatra tsara ny amin'ny tokony
ahatonga anay ho feno ny fanahy masina. Misaotra Tompo fa izahay reto dia antsoina hoe taranaka ny martiora, taranaka ao Andriamanitra noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka manana ilay Kristy velona mitoetra aty anatinay. Ary izany ankehitriny no manefy anay ary mahatonga anay hanana fahavononana eo anatrihanao mba tena olona mivavaka, manokana ny fiainanay ho anao Andriamanitra ary mametraka ny fiainanay manontolo eo anatrihanao. Tompo malalo, izay zanakao dia maniry indrindra ny fitantananao, ny fiainanay tsirairay avy. Koa ianao ilay mpiaino vavaka, ilay manongilana ny sofina iaino anay no hitarainanay ankehitriny. Satria izay mahatsiaro fa rehefa be ny adi-sainay, be ny olonay ary be ny zava-manjoanay dia tsy hainay ny mitaraina eo anatrihanao. Tompo malalo, ankehitriny dia hifonanay eo anatrihanao, ny tsy fanananay fiainam-bavaka, ny tsy fetezanay ho feno ny fanahinao masina sy ny fitarihanao, ny fitarihan'ny fanahy masina. Tompo malalo, ianao ankehitriny no aoka hamonjy ny fanahinay. Fa ankehitriny koa izay Tompo dia maneho fahavononana eo anatrihanao no mba ametraka anao ho fezoro ny fiainanay. Ianao ilay manangana ny faharavana rehetra eo amin'ny fiainanay ary fonanay ombenombeny ny tsy fametrahanay anao eo amin'ny toerana tokony hisy anao Andriamanitra rainay. Rirainay eo, ianao ankehitriny no antony ny nofinay rehetra. Ry mpiaino vavako, aza mba mandao anay. Aza jerena araka ny alehanay izahay sy ny ataon'ny tananay sy ny alokon'ny vavanay, fa aoka ilay indra fonao Andriamanitra ray no hamonjenao anay tsirairay avy. Tompo, vonina izay ankehitriny ihany koa, hibanjina ilay lanitra fonenanao. Koa feno mitafotafo ny fanava aminao izahay, mba azonay misaina ny zavatra any ambony. Rirainay eo, mamindrafo aminay mandraka rehefa. Ankehitriny dia ianao ilay Andriamanitra mpiaino vavaka, ilay Andriamanitra mpanasa ny loton'ny nofo rehetra no angatahanay amela ny elokay. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no entinay maniry sy manonona izany tonom-bavaka izany. Amen. Atsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny somafaly atolotry ny Tompo amintsika ho famelana ny helotsika.
hoy ny tompo, ataoko ahoana ny fahafoy ianao, honena ny foko, mafy loatra ny alaheloko, tsy hanolotolo fo aho na handringana, fa Andriamanitra aho fa tsy olona, dia ny iray masina eo aminao, dia tsy avy amin'ny fahatezerana mirehitra aho, fa fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Voavela ny helokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy, midy rà ny anaran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay, favela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay, Zesany Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny falahiny. Ho antsika izay voavela heloka dia andeha anambara ampahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, iray Jesosy, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'iray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fany masina nofo avy tamin'ny mariviontsiny, dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Pontsy Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanan'iray, avy any ny avy indray amin'ny voninahitra, hitsara velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavampaminany, isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho fambelan-keloka, sady manantena amin'ny fitsanganan'ny maty, ary amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika, Tompo malalo, maminay hatrany ny miantso ny anaranao sy mangataka eo anatrehanao. Ianao dia manome anay malalaka, anantona anao, ary ihany koa noho ny aminao dia izahay manantona anao Andriamanitra ilay iray tsara indrindra. Tompo, ny fiainanay manontolo no efa nankininay eo am-pelantananao, ary ny fonay, ny sainay, ny fanahinay dia ekenay ho tapahinao. Fa tianay hatrany Jesosy, raha hoe ny atsipiriam-piainanay mihitsy no jerenao manokana. Hitalaonay ianao Tompo malalo, mba hanongilana ny sofinao hiain'ny fivavaka andro aman'alina. Ianao Tompo, mahalala ny manesika sy izay vavaka mimpololotra ty anatinay. Ianao mahalala ny adi-panahinay aty anatinay aty, ary mahafantatra ihany koa ny
fahoriana izay manjoanay ny anony amin'ny fanarahanjianao Jesosy Kristy. Nefa mahatoky izahay fa miara mandeha aminay ianao ary mitondra anay sy mamoaka anay ho amin'ny fitahiman-tretrika eo anatrehan'ny fahoriana izay manjoanay. Rirainay eo, ianao no fialofanay, ianao no batery fiarovanao anay, ka izany indrindra ankehitriny no ifalianay satria manana hery sy fahatanjahana izahay anantanterahana ny asa sy ny adidy amanandraikitray. Apetraka eo am-pelantananao ary Tompo ny herinandro vaovao izay ho tiavinay. Apetraka eo am-pelantananao ny ankonana izay nomenao anay tsiraray avy ary apetraka aminao mandrakariva ny asa fivelomanay. Fa androany ihany koa izay Jesosy dia mahatsiaro ambavaka ireo tanoranao izay hiatrika ny fanadinana, mpanjakana izay atao manomboka ny rahampitso. Jesosy malalo, ianao ilay efa niasa teo amin'ny fiainan'izy ireo tao anatin'ny fianarana no mangatahanay mbola hiasa ao amin'izy ireo mandritra izany fanadinana izany. Hampatsiahy azy ireo ianao izay efa nianarany ary aoka ny fanainao masina nitarika azy ireo nafaka ny tahotra sy ny ovitra rehetra ary ihany koa ampifantoka azy ireo ny amin'ny fanadinana izay ataony. Dia atsapa tokoa izy ireo fa manolo-tsaina sy miaraka aminy ianao Andriamanitra. Fa matsiaro manokana ihany koa izay ankehitriny ny sampana lehilahy kristianina eto anivon'izao fiangonana izao sy ny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny sahan'ny Fjkm. Jesosy, araka ny toriteny izay efa andrenesinay teo dia ny teninao no manefy azy ireo mba ho tena lehilahy hanana andraikitra eo anivon'ny ankonana, ho lehilahy ho tsy ny ankonana ary hitarika azy ireo ihany koa ianao Andriamanitra mba olony vavaka mandrakariva. Misaotra ny amin'ny sehatra izay nomenao ivelaran'izy ireo eto anivon'ny fiangonana ary ny angatahanay dia ny ampaharetana azy ireo hatrany ho amin'ny asa tsara sy ny fanompoana masina izay efa ndraisiny avy aminao Andriamanitra. Dia ho samy lehilahy tokoa hanolotra ny fanahiny mandrakariva eo anatrehanao izy ireo. Dia io Tompo malalo ny asa izay tanterahana eto anivon'izao fiangonana izao. Fa mivavaka izahay ho an'ny synode lehibe fa 7 izay ho tanterahana ny amin'ity herinandro manomboka ny amin'ity herinandro vaovao ity. Tompo malalo misaotra ny amin'ny fitantananao ny maro ka efa nahatongavan'izy ireo any amin'ny toerana ary apetraka eo am-pelantananao ny fizotran'izany fotoana izany mba tena synode lehibe hanjakanao Kristy, hanjakan'ny hevitrao Kristy ary hanehoan'ny tsirairay avy ny ilay Kristy velona ao anatiny ka hampandeferan'izy ireo ny mahizao azy tsirairay avy. Dia ianao Tompo malalo no hitarika azy ireo ny amin'ny fanapahan-kevitra maro samihafa, ny amin'ny volavolan-kevitra ary amin'ny asa tsara sy ny fifidianana izay ho tanterahana mandritra izany. Fa mametraka eo am-pelantananao ihany koa izay Tompo malalo ny mpanomponao izay eto amin'ny fiangonana izay misy olo-tenanay ho amin'izany synode lehibe izany. Misaotra Tompo fa andraikitra makajiry no nomenao izany mpanomponao izany. Ary ny angatahanay anao dia ny anafinao azy hery, tanjaka fahasalamana indrindra ilay fanahy mahery avy aminao mba ahafahany tena miatrika mipitoniana izany synode izany. Dia hiantoka azy manontolo ianao ny amin'ny asa tsara izay ho tanterahany mandritra izany fotoana izany. Fa sitrakay Tompo malalo no mametraka ty firenena maminay ty eo anatrehanao. Ianao ilay iray mpanafaka no angatahanay hanafaka anay ao anatin'ny orooro noho ny tsy fandriam-pahalemana, hanafaka ny tsirairay avy koa anatin'ny fahantrana lalina sy izay fahantrana ara-panahy. Tompo, vonjeo izahay. Ankehitriny Tompo fantatray fa fo ihany ny fisainanay ary satrinay ny hanonona tonom-bavaka maro eo anatrehanao. Fantatray koa nefa fa mandamina ny alehanay ianao.
koa mariky ny fiombonanay dia indry no ny feonay ampiombonanay sy ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ao izay ny an-danitra amasinana ranao tonga ny fanjakanao ity an-tany tahaka ny an-danitra mioenany izay nasasaony ary milany olokay tahaka namilana sy milokotany aza nitondra ny fakapana manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny ary voninahitra marak'izay. Afatra avy amin'ny sampana la kristianina foibe. Lehilahy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana lehibe amin'ny finoana ary mitombo amin'ny Kristy. Efesianina 4:1-10 Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho ny amin'ny fitantana ny fiainantsika. Satria nitondra antsika nivoaka avy amin'ny fitahiana mahatretrika ny tompo. Ka natratra antsika ty Alahady natokana hitrotroana-bavaka ny sampan'la kristianina amin'ity taona 2024 raha namakivaky ny lohasahaliko ny fahafatesana aza isika noho ny amin'ny fisian'ny valinaretina Covid-19 fa hoy ny soratra masina fiadanana ao amin'ny mandanao fanambinana aneo ao an-dapanao. Salamo 2:107. Noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tanteraka somatsara ny komity foibe ny sampana ny la kristianina ny 20 sy ny 20 ny volana janoary 2024 tao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana
izay ambaratonga ndrafitra mankatony fandaharan'asa 2024 ny SLK Foibe. Tanteraka ny 9 mars 2024 ihany koa ny réception définitive ny ivotera any Folpointe izay soratsika an'Andriamanitra sy ireo izay nanomboka sy ny karakara ny fanohizana ny asa, ny nanome famatsim-bola, ny nanatanteraka ary ireo nanolotra fitaovana ho an'ny ivitoerana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo ny amin'ny fitiavana nasehonareo. Hebreo 9:10. Na dia mbola tsy fentanteraka aza ny fitaovana rehetra ary anentanana ny fitandremana sy ny synodam-paritany dia efa afaka mandray tsikelikely antsika ny ivitoerana izay misy efitrano 8, efitra lehibe iray, lakozia, efitra fivoriana. Farany noho ny voka-dratsy maro mbola nateraky ny valanaretina Covid-19 sy ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fampianarana momba ny taom-pianarana 2024 dia nisy fionana tamin'ny président synodaly birao sy ny mpihevitra raha, ny komity lehibe ny SLK ary ny komity mpanomana ny fionam-be tamin'ny isan-keritaona ny SLK synodam-paritany Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona, izay nahatonga ny birao sampanala kristianina Foibe naka ireto fanapahan-kevitra ireto. Voalohany, ahempotra ny fionam-be nokasaina atao ny 12 ny volana septambra 2024 tany Fort Dauphin. Faharoa, ny taona 2024 kosa no anatanterahana izany izay mifanojo indrindra amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 40 taona ny sampanala kristianina Foibe. Koa dia manentana ny fitrotronan-bavaka ny asa rehetra izay sahanin'ny Foibe Fjkm sy ny sampanala kristianina Foibe ho voninahitra Andriamanitra ireriany. Manao veloma amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy, hoy ny filoha Rakoterso Benjamin Désiré ny tonia raha miandra ny rina na hitantso avitra mpitandrina. Vavakisika Tompo, amin'irao foza fiangonanao mba tsy ho tononkera mahafinaritra, tsy ho tononkera mahonena fotsiny zany tononkera zany, fa meo anay tsirairay izay tonga eto ka nandray ny teninao ankitsy-po no mba hiteny hoe hitako ny lalana tsara, azoko ny famonjena. Ary meo anay tahaka ny rasalama ny faly isan'andro noho ny antony tokany satria afakao ny elokay isan'andro. Jesosy niteranao zahay, mankalaza anao zay satria tena hoe mpamonjy, mpanafitra anay ianao, ary tsy mamonjy anay fotsiny ianao amin'ny fahotanay fa tena hoe mbola miahy ny fiainanao ihany koa, miahy ny fiainanay ihany koa ianao mpamonjy eo. Dia raiso sy ankasitrao zao rakotra ho fisaorana anao izao. Dia miara-misaotra anao koa zay Tompo no nafahan'ny zanaky ny mpanomponao fanadinana BEPC sy seconde. Dia apetrako ampelantananao araka ny faniriany Tompo ny fiaina-tokantrano izy menakavy apetrako ampelantanao zany tokatra zany taio zany Tompo amin'irao fo izy aoka ny rehetra araka ny afatrao tao ho fenoinao mandrakareva ny fanainao masina ary oka ifampitaiza ifampirisika mba samy taranaky martiora ho voninahitrao zany tokantrano zany. Zany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny asa vavolombelona sika ravana satria antsika roa ny asa vavolombelona. Ararotsika ny fandalovany pasteur Zafy Bruno izay tsy sovena amintsika nitovy teto izy tamin'ny herinandro manao vakansa kely eto Antananarivo izy faly izay mandray azy menakavy kely dia nangatahana izy hijoro vavolombelona ny amin'ny asany amin'ny mampitandrina ny mifaritry Mahajamba any ambanivohitra be any ravana. Problème antsika Fjkm, problème mpino amin'ny ankapobeny tsy tena mino isika fa velon'Andriamanitra ary zany hijoroany vavolombelona. Problème mpino, problème antsika Fjkm tsy tena mino isika fa misy zany asan'ny devoly zany. Ndao raha pasteur mandroso tompoko
faly zay mame fitenenana anao faly zay iaino ny afatra nampitondray ny tompo anao. Ivavaka isika misotronao Andriamanitra ankehitriny tonga ny fotoana zay afahanao ndray maneho amin'ny tokoa fa tena velona ho Andriamanitra ivavahanay ary velona ka mahavita fahagagana mohatra ny ataon'ny sasany satria Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka anao Jesosy Kristy ilay ivavahanay. Amen. Dia miarabantsika amin'ny ransorevina ny zavatra zay jorona vaovolombelona satria ny fotoana somary efa lasalasa ihany dia zao. Tany amin'ny toerana ny asanaina rozany ny fijorona vaovolombelona atao zany, roa ihany zany atao zany. Voalohany dia hoe mahery Andriamanitra ka tsy azo vazivaziana. Mahery Andriamanitra ka tsy azo vazivaziana. Ary ny faharoa mahery Andriamanitra ka mandresy ny devoly na masantoko. Mahery Andriamanitra ka mandresy ny devoly na masantoko. Tamin'ny toerana zay asana mbola any manaraka ankehitriny mahajamba zany. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray. Rehefa tonga tany zahay tamin'ny 2007 mo tonga tany dia nandeha fitorana filazantsara tonga 2010 dia izao zany fampiresahana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io. Dia hoe ndao ndeha hovangina io za tamin'ny fiangonana. Fa hoy ny fiangonana hoe itsika tsy mahazo mamangy ny olo satria masika be zany izy. Fa hoy za hoe izay indrindra tadiavin'i Jesosy zany izy masika zay dia hovanginy Jesosy ary atonga azy mpanompon'Andriamanitra velona rehefa aveo. Dia tsy nandeha moa ny fiangonana dia lasa ny tenako zany nandeha ny toro filazantsara. Dia zao zany nataony. Anao izy raha andeha toro filazantsara dia raha pitso talata tonga avy ao an-trano amin'ny fitora maraina dia mifampiresaka atsika. Tonga moa za zany tamin'ny fitora maraina marina tonga tao an-trano. Ay za tonga tao an-trano efa eo dia van'ny fitaratra ngeza be zany izy. Dia mipetraka. Dia mipetraka izy amin'io. Dia sady débardeur kely naovana amin'izany. Oza ina ataon'ity olona ty. Vao tonga dia tsisy atakandro fa tahaka andreto mpiandry efa vonona tonga dia nandroaka nandidy amin'ny anaran'i Jesosy. Gaga zany tao manodidina hoe inona zany tabataba zany. Dia isaoran'Andriamanitra fa nangitakitaka zany satria olona zany tena olona mpanao ny ataontsika hoe manao yoga zany fomba fiteny azy zany tena manao méditation zany izy. Dia zao ny tena nataony. Raha tena misy marina pasteur zany Jesosy ivavahanao zany dia teneno izy hoe ampahitao fahagagana zao. Manitsy anazy zany. Teneno izy hoe ampahitao fahagagana izao. Ary atao fahagagana mihoatra an'izay tsy takatry ny saiko. Dia zao nambarako azy talata mifampiresaka. Hoy za hoe amin'ity herinandro ty ihany ianao dia mahita fahagagana mihoatra an'izay tsy takatry ny sainao. Dia talata mifampiresaka dia natao moa ny vavaka lasa nandeha zany. Dia any aminay moa zany misy ranomasina. Ary mandeha vedette 3 heures de temps zany et demi mandeha Majunga zany adiny 3 sy sasany mandeha vedette mandeha Majunga avy ana Mahajamba zany. Soran'Andriamanitra fa laka misy zany nandeha vedette zany zareo. Olona 7 reo tao anatin'ny vedette. Dia nandeha zany. Rehefa nandeha adiny ray sasany nandehanana efa eny tena mpivoan-dranomasina zany. Tena mpivoan-dranomasina. Isaoran'Andriamanitra fa matampoka ny motera. Ny janany motera zany amin'ny vedette iny. Tena gaga zany reo. Inona velomina zany, velomin'le commandant conducteur tsy velona, velomina tsy velona. Isaoran'Andriamanitra fa nisy rivotra mafy be zany avy anatsinanana. Nanosika andry zareo ny akandrefana zany ary tody somantsara amin'ny sisin-drano andrefana zany zareo. Rehefa teo amin'izay dia niala tsikelikely izy rehetrarehetra. Ary le olona anankiray tena hoe teneny Jesosy ivavahanao fa ampahitao fahagagana zay tsy takatry ny saiko aho. Izy no niala farany tao anatin'ny vedette iny. 2 minitra niala tao anatin'ny vedette ozy izy nanina nilentika ny vedette iny mandraka atsika miresaka androany ty tsy hita. Dia nitadiavina zany plongeur avy ana Majunga hoe aiza misy ny vedette kanefa hitantsika fa ho an'izay hita vedette misy antenne lava be zany miakatra amin'iny. Nilentika ny vedette iny mahatra amintsika miresaka androany ty dia tsy hita intsony le vedette. Dia gaga zareo hoe nahoana ary nafahantsika
nandeha tongotra nefa nanitsika fasika tao ambany tao nefa tsika sivy mirahalahy dia avotra jiaby zany ary izy ny tao farany dia gaga zany izy hoe tena famindram-pony Andriamanitra tena fitiavan'Andriamanitra satria teo am'le toerana zay ny alandry zareo ihany lenteny vedety jerena dia ary masondreo nahita hoe tena milentika farany dia nanjavona zany izao natao rehefa aveo tao anatin'ny 2 andro moa zareo tsy ninan-kanina ay zany tsy hoe sa zany fa tena fitiavan'Andriamanitra azy io 2 andro tsy minan-kanina satria any amin'ny toerana tsy misy réseau zany sendra ny sambo lehibe nandalo izay avao nikofakofaka lamba zany zay nanatona le sambo inonakindre zareo zany dia isorin'Andriamanitra fa nitady anay zany hoe zao ny tena nataony rehefa aveo satria tamin'izany koa moa isorina ny tompo fa narary koa zany tafiditra hôpitaly voasambany zany mba narary tafiditra hôpitaly zany ary nopérena zany hoe latsinainy zany fampiresaka talatsy manao rendez-vous larobia za zany vaky ampanitsita avy ana mahajamba dia larobia lakamisy zoma asabotsy avao nazo opération dia hoy izy dokotera tamin'izany hoe efa tsy velona tsony fa dia tsisy hevitra fa tsy maintsy maty io dia hoy izy président synodal hoe atao foana opération fa tsy mino fa rehefa maty izy dia anjarany zany isorina ny tompo fa mbola velona manaka kehitriny dia tsy naty fa mbola velona soamantsara zany tonga le rangahy io ny alatsinainy maraina am'izay dia tonga izy niteny hoe zaho izy mitady any pasteur Zaf Brino dia hoy izy dokotera le nanao ny opération tsy azonao resana fa mbola marary izy tena miangavy aho dia na dia 2 minitra monja aza mba ifampiresako aminy dia nampidiriny dokotera dia te moa zany tonga dia za tsy afaka miteny nangano ano zany masony ary farany dia nilatsika ny ranomasony dia lasa izy nandeha dia zao ny tena taona dia tsy afaka miteny dia hozy hoe rehefa sitranao pasteur za tsy maintsy miona aminao zany ino moa tia nambara amin'izany avany malala araka zay nambara zao hoe izy no miteny amteneny Jesosinao fa ampahitao fagagana moatran'izay trakatry ny saiko iny heriny andro eny dia nahita zany izy dia isoragna ny tompo fa tena lehilahy mijoro amin'ny finoana zany lehilahy zany marika kehitriny ary ny vady aman-janony tahaka zany koa dia nialany tanteraka hatram'le fitaratra ngeza be izay fanaovan'ny méditation no potehiny zany izahay mirahalahy mianaka no napotika an'le fitaratra ngeza be zany isorina ny tompo zany zay tena velona tokoa ilay Andriamanitra ivavahantsika ka tsy azonao fa vazivazy fa mahavita fagagana zany izy ny faharoa dia zao misy tanàna anankiray zao hoe velona Andriamanitra ka mandresiny devoly misy tanàna anankiray misy bibilava mba hainareo ty bibilava zany haintsika jiaby bibilava fomba fiteny Majunga hainareo bibilava menarana isaky ny amin'ny 12 ratoandro dia tonga amin'ny toerana io zany io bibilava io miova endrika anankitelo zany izy voalohany bibilava izy rehefa aveo miova tana zany na tarondo na camilon tsika ary ny fahatelo miova androngo vato zay natao miova androngo vato zany hoe ao anatiny fotoana ipetrahany eo zany miova intelo zany izy menarana tana na camilon tsika ary androngo vato dia ary tsy maintsy misy olona maty zany mitanàna io hoe isaky ny 3 volana farany dia niantso anany le olona atao hoe pasteur mba vonjeo zahay fa misy aotrotran'izao nandeha teo ravana malala dia zao ny zavatra nisy rehefa tonga teo zany ivavaka satria nanao akanjo mpiandry zany anatin'izany le miankanjo iny tonga dia efa nitsanga le biby avaria zany tonga dia nanatona azy zany izy dia nataony fisaka mihitsy ty tendany ty manatona zany enjana zany dia nivavaka vita nataony toroteny tena fa mipelipelika izy amin'izany miova tana miova ndrongo vato miverina bibilava dia eo zany izy vita moa ny toroteny dia lasa zany nanao ny teny pahefana nanatona azy za le manatona iny nanatona koa izy avaria zany mitsangana mitena rambony sisano mahazo tany le bibilava enjana anao koa matahatoatra bibilava amin'izany anao tafitsoka tena enjana zany dia nitsoka jiaby n'olona teny nandositra ny olona izaho raiky zany teo tonga dia niresiko zany ny lohany satria mitsangana be zany tonga dia niresiko ny lohany iny rambony vatany ray manontolo amin'izay mameno an'ity tanako ty miodikodina amin'ity zany ary ny rambony dia ny falipalitra tamin'ity zany tamin'ny tendako fara dia nesoroko zany najana ny baiboly dia sao dia hamantsika zany rambony iny tonga dia niresina zany dia nalana le miodikodina dia saotra ny tompo fa niteny tamin'ireo omeo antsy aho rehefa nomendrao antsy tapahako roa zany le bibilava rehefa tapaka roa izy ny tapany bibilava ny tapany vadika tana tarondro zany
tena ny tapatapahana rehefa aveo a tao anatiny adiny roa tsy maty ny bibiny na dia efa nitapatapahana aza mbola mihetsika ihany morceau kely ohatrany mbola mihetsika ihany fa isorana ny tompo rehefa malala fa resy zany devoly ary resy zany satana zany ary manaka kehitriny ny olo tao amin'ile tanàna dia lasa kristianina ny vavaka rehefa misy vondron'olona miara-mivavaka tamin'izany ary efa tonga fiangonana amintsika miresika zao tiana ambara dia zao hoe mahery Andriamanitra ka mandresy ny devoly noho izany tsy onoono fa tena misy ny devoly ary aminay moa no entreo misy sary zay sary misambotra bibilava tsy hoe le bibilava tamin'io fa le sary misambotra bibilava entina nehoana fa tsy misy dika zany araka ny teny Jesosy hoe andray mena rano izy na dia misotro zava-mahafaty azy dia tsy ampaninina azy zany mahirezy raha malala mijoroa amin'ny finoana fa rehefa tena miorina tsara antsika na inona dia tsy ampiaresantsika satria Kristy le mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra velona miaraka amintsika ho azy hoe mivonahitra amintsika kosa izany fahirezana zany hitondra finoana ho antsika. Misaotra ny tompo isika, misaotra paster raha misy amintsika riavana tery ampana anampy an'izao mpanompon'Andriamanitra zao zay tena hoe any Kodaody any miasa azona roa aterina ary amin'ny sekretariaria rehefa mirafavaka isika riavana. Niteranao zay mankalazanao mpamonjy eo noho ny fahasoavanao aminay. Misaotra ny amin'ny teny voatory, misaotra ny amin'ny famelan-keloka tonona tamin'ny tsirairay. Tenao amindra fo, ianao hiaro ny asany tanterahana, amparitra an'izany. Hiaro amin'izay mety hoe fangalaran'ny devoly zany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsangasika andray tsodrandry avana. Tanteraka aminareo any tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome no fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana ry havana. Ka tsao tsara no fianona mandrakariva amin'ny fanahy masina. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra. Amen.